misaotra an'Andriamanitra lehibe, ilay Andriamanitra tsy toa, rain'i Jesosy Kristy isika, fa dia tafahoana indray miaraka manompo an'Andriamanitra ato amin'ny toerana ity. Ka dia hoy aho hoe arabaina ianareo rehetra izay efa tonga eto ny fiadanan'i Jesosy anie hitoetra amintsika isam-batan'olona. Ho anareo ho any tokantrano manaraka izao fotoam-pivavahana izao dia arabaina ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Hamangy anareo any any ny herin'Andriamanitra ka izay tsapana eto dia ho ataon'Andriamanitra tsapanareo ihany koa. Ka ho fisaorantsian'Andriamanitra avy hatrany dia andao hiaraka hitehaka faran'izay tena refitrevitra sy mafy be isika rehetra. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra rainay mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fitondrana sy ny fitantanana. Misaotra ny amin'ny fitiavana ho anay manokana ka velonay ny zahay mandraka ankehitriny ary toka soa eto miaraka manompo anao sy mame voninahitra anao. Ao anaty ity fotoam-pivavahana ity amin'ny anaran'i Jesosy ahita ny herin'Andriamanitra miasa ny zahay. Ahita ny tanana herin'Andriamanitra manao fagagana eo aminay ane izahay. Ho ataonao zany ry Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Andao ary hiaraka anompony tompo amin'ny alalan'ny hira isika. Dia fanetanana anetanako anareo matetika asa atao fombafomba natao zavatra mahazatra ny miaraka mideran'ny tompo amin'ny alalan'ny hira fa ataovy tena vokatry ny fo. Tena atao vokatry ny fo fa Andriamanitra dia mitady olona tahaka izany. Ka raha mahita izy dia anio ny voninahiny izy. Amen na ndao azy. Hira anankitelo no hirantsika manohy an'izao fanompona an'Andriamanitra izao. Alléluia. Alléluia. Ndao tsika mbola iteha-tanana mafy hatrano fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra satria mendrika an'izany tokoa izy rery ihany mendrika an'izany. Manaraka izany dia manamafy hatrano ny fiarabana izay efa natao mpanompon'Andriamanitra teo ara-paina avokoa isika rehetra na ato an-trano fiangonana na ianareo any tokantrano ny fiadanan'ny tompo tononona amintsika tsiraray avy. Amen. Manaraka izany dia araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia izao hoe raha tonga eto ianao dia aoka tsy ho fazarana, aoka tsy ho formalité hoe satria alahady ny androany dia tonga ianao, fa aoka tena hisy etaeta ao anatinao hitady an'Andriamanitra lalina. Amen. Dia manasanao ary mitsangana amin'ny toerana misy anao dia hideran'ny tompontsika kanefa mialohan'izany dia te hampatsiahanao hoe izao sy ianao moa dia noharian'Andriamanitra mba haninona? Mba hanambara fiderana azy. Amen. Noho izany aoka ianao mpakatoa an'izany teny izany fa tsy hopiany fotsiny ihany. Ny teny verimberina dia mahasoa antsika ka noho izany mbola mamerina hoe dia raha ho amin'ny fonao manontolo Jesosy androany fa rehefa hitany hoe misy etaeta ao anatinao, rehefa hitany fonao tena maniry amin'ny voninahitra anazy tena amin'ny fonao manontolo dia azo fahasoavana ianao androany. Mety fahasoavana ara-nofo kanefa ny lehibe indrindra dia izao hoe fahasoavana ara-panahy no andraindraintsika. Amen. Andao atsika amin'ny hira voaloha dia hifanentana hoe masina ny tompo ka mendrika ho deraina izy. Ndao azy. Masina. Masina, masina, masina. Masina ni tompo. Masina ni tompo. Mendrika ny hoderana izy. Tsika ihany hoe masina
masina jesosy ndatsika iara iteaka ho an' jesosy masina 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 itu tupusitu mejikani uderaina mejikan karasaina mejikani ume nidera deserana manoyo kekno detenenu se kaderao Jesusi kaderao derao isi ara santa volam tena miarina manao anankiray indray hoe kaderao derao jesosy ara sandrato derao izy ara sandrato kaderao vola ventsika ihany hoe kaderao derao izy ara sandrato apara izy tsara namana akekina hoe derao ny tompo kaderao izy ara sandrato derao izy ara sandrato derao ny anarany satria mendrika izy derao izy ara sandrato derao ny anarany ndatsika te atanana satria vonina izy asianao idera sady zany ve dia andao mbola mafisitsika arany amin'izao fotoan'izao ary hitodika amin'andriamanitra manokantsika ilaza hoe tena masina tokoa ianao jesosy ka mendrika an'io deraina arak'ilay nihirany fampaherezanay teo raha mety aminao a dia afaka akipinao masonofinao tsy maninona raha afaka manandra-tanana ianao anatin'izany feon-java-maneny zany dia ataovy ihany koa zany raha afaka hoe mametraka ny tananao anankiray eo amin'ny fonao ianao tsy maninona ataovy ihany koa zany ninina fiatsika hoe dia zao asehoy amin'ny tompo fa miaika ianao fa izy rery ihany mendrika izy rery ihany a le andriamanitra mendrika omena voninahitra omena haja omena saotra tsy haiko hoe inona ihany koa fa tena tsara ny tompontsika ary masina izy dia mendrika indrindra izy alleluia masina loatra ianao jesosy ao masina loatra ianao mendrika ianao ny oderaina mendrika ianao sandratra ianao ilay zanak'ondrin'andriamanitra mendrika ny ankofana ary omena voninahitra dia ilaza izahay hoe ho anao rery ihany jesosy any voninahitra ho anao rery ihany satria ianao rery ihany mendrika an'izany alleluia 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 ho anao rery ihany jesosy ny voninahitra
voninahitra. Alleluia. Alleluia. Rani tupo Andriamanitra Chance tu poi masna yana masina yana masina yana mechika yana lazana kuch shila sana masna ino de ira mafy fiangonana masina yana Amen. Lai si tu mendrika ianao sy anao lay zanak'Andriamanitra dia hiaraka hiry isika rehetra hoe masina ianao. Tena mendrika ianao mendrika ianao mbola ilansika mendrika izy mendrika ianao tena mendrika be mihitsy ianao Jesosy mendrika ianao aoka tsy ho leo ianao anambara tena mendrika ny tompontsika mendrika ianao mbola merin'izay Jesosy hoe mendrika ianao mendrika ianao mendrika ianao ianao zany ilay zanak'Andriamanitra ilay zanak'Andriamanitra. Amen. Tena mendrika tokoa ianao Jesosy dia hiteny izay Jesosy hoe mendrika ianao mendrika fiderana ny anaranao. Halleluja. Amen. Jesosy izahay tsy mendrika izahay olombelona hoarinao reto mbola be da be Jesosy ny zavatra lesika eo amin'ny fiainanay izahay tsy mendrika fa ianao rery ihany mendrika dia ilazay hoe mendrika ianao Jesosy mendripidera ny anaranao rery ihany mbola verinay zany Jesosy satria tena mendrika ianao. Amen. Jesosy mendripidera ny anaranao mbola verinay mafimafy ihany hoe mendrika ianao mendrika ianao dia asandratra eo anao ny tananay Jesosy ina hanambaranay fa mendrika fiderana ianao ny anaranao mendrika ianao Jesosy mendripidera ny
ko ary hoe tsy nisy na ina tranga dia ampiana tsy maninona fa dia raiky foana ianao satria nahoana ianao rery any mendrika amin'izany lera zany ianao rery any mendrika Jesosy masara satria masina ianao satria tsara ianao satria lehibe ianao indrindra indrindra satria andriamanitra ianao halleluja halleluja tsy fomba Jesosy tsy hoentriky ivelany fa miaikiny ao anatinay dia ilaza izay hoe mendrika ianao mendrika ianao mendrika nianaranao rery amin'ny mendriky ny fiderana dia anomboka itehan-tanana izay Jesosy ho fanomezana ny voninahitry ny anaranao anomboka itehan-tanana izay Jesosy ho fanehonay fa ianao tokoa Jesosy amin'ny mendriky ny voninahitra sy ny tera rehetra ataonay mafy izany tehan-tanana izany tsy ho an'ny olombelona satria ny olombelona dia tsy mendrika fa ho anao rery ihany amen misaotra anao Andriamanitra misaotra ny amin'ny fahasoavana lehibe izay fa hitondranao anay anao izao fiangonana izao ary anao mandrakizay izahay koa dia misaotra amin'ny anaran'i Jesosy amen maka toerana isika rehetra tompoko anokana fotoana anaovana vavaka isika rehetra tonga eto ny tanjontsika mantsy amin'izao maolon'Andriamanitra antsika izao dia ny aharitra hatramin'ny farany ary ho tonga somatsara any amin'ilay toerana izay efa namboarin'i Jesosy ho antsika aza dino fa efa niteny an'izao teny izao Jesosy aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ianareo ary mino ahy ihany koa izay ny teny nataon'i Jesosy fa za io andeha ary andeha aho dia anamboatra toerana ho anareo rehefa vita izany dia ho avy indray aho ka haka anareo ka any amin'izay toerako no hitoeranareo ny tanjontsika zany dia izay mihitsy hoe ny ho tonga somatsara any amin'ilay toerana izay namboarin'i Jesosy ho antsika izay azy amen amen dia manoloana izay indrindra dia iveriko fa zava-dehibe raha hivavaka isika androany mba andray ny fanahy masina miaraka amin'ny herin'Andriamanitra izao ny teny nataon'i Jesosy asin'ny apôstôly toko voalohany 19 fa azo hery anareo amin'ny ilatsan'ny fanahy masina ao aminareo azo hery anareo hitoetra ao aminareo ny hery dia ny herin'Andriamanitra rehefa milatsaka aminareo ny fanahy masina dia ho tonga vavolombelika anareo eto Jerosalema tanàna misy anareo any Jodia
raha makany ianareo, any Samaria raha makany ianareo, ary ho vavolombeloko manerana an'izao tontolo izao ianareo. Amen. Amen. Ilay fanahy masina milatsaka miaraka amin'ny hery zany no hitondrantsika ho amin'izany. Zao mantsy zava-nisy matsiaro ny tantarandreo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy ao. Amataonan'izy ireo no niaraka tamin'i Jesosy. Amataonan'izy ireo no nandray fiofanana, nandray fampianarana tamin'i Jesosy. Dia tao anatin'izany dia tao anatin'izy ireo ny tena etaeta hoe niaraka amin'i Jesosy foana, tsy saraka amin'i Jesosy mihitsy, na inona midona na inona mitranga. Nisy fotoana aza Petera manokana dia nilobava hoe Tompo, tsy andao anao na afoy anao aho. Enina dia hatramin'ny fahafatesana azy dia hiaraka aminao foana aho. Tena mahafinaritra be na eniny etaetan'ireo mpianatra, ireo apôstôly tamin'izany, fa tena hoe ho an'i Jesosy tokory zareo. Indrisanefa toka tapoka tsy nampozina ity olana anankiray ity. Raha mbola nivavaka tao amin'ny Sangetsemane Jesosy niaraka tamin'ireo apôstôly, niaraka tamin'ireo mpianatra, dia toka tapoka ireo olona izay hisambotra an'i Jesosy, hitondra an'i Jesosy ho any fitsarana mba homelohana ho faty. Dia inona ny tranga? Tsy arak'ilay teny nataon'ireto apôstôly reto ny zavatra niainany tamin'izany fotoan'izany, fa araka ny voalazan'ny Baiboly dia nandositra ny mpianatra rehetra, nandao an'i Jesosy ny mpianatra rehetra, navelan'ny rery ny zakany mangidy teo Jesosy. Dia nandeha ny tantara, ka na dia Petera azy izay efa nilobava manao hoe tsy andao anao na afoy anao mihitsy aho, fa vonona na dia hatramin'ny fahafatesana azy. Tantarain'ny Baiboly fa navita nanda otsy nafantatra an'i Jesosy mihitsy izy. Rehefa nisy olona ny teny taminy manao hoe ianao efa hitanay niaraka tamin'io lehilahy melohana io, dia nanda Petera tsy fantatro izany izy. Ianao tena fantatra fa naman'io lehilahy io ianao, dia nanda Petera hoe tsy fantatro izany. Tena galy avany Galilea ianao, naman'io lehilahy io, dia nanda Petera. Aiza le teny aloka ny vavany hoe tsy andao anao na afoy anao mihitsy ao, fa vonona na dia hatramin'ny fahafatesana azy. Tsara le etaeta, fa saingy zay zava-nisy, zay ny fiafaran'ny fiainana izy ireo. Satria nahoana? Satria tsy mbola nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina niaraka tamin'ny afo ny fanahy masina, tsy mbola nilatsaka taminy. Dia hitovy amin'izany ankoa tsika toka eto. Tsika rehetrarehetra ao amin'ny akabeany dia tena mangetaita an'Andriamanitra, tena vonona ny anompan'Andriamanitra. Ary na fahatongavana eto ary dia vavolombelona sy porofo anankiray fa tena vonona ho an'Andriamanitra isika. Fa saingy izao possible hiemotra na hiverin-dalana na hiala amin'i Jesosy ihany ianao rehefa misy zavatra mitranga tsy ampozinao eo amin'ny fiainanao. Enina dia valim-bavaka tsy azonao azy dia mety hitondranao ho amin'ny fiamorana, ho amin'ny fiverenan-dalana na ho amin'ny fiainana miala amin'i Jesosy. Enina dia ireo zavatra nanadisy fanantenananao azy dia mety hitondranao ho amin'izany fiainana izany. Fa raha mivavaka tsika androany ka handray ny fanahy masina miaraka amin'ilay herin'Andriamanitra, dia mino aho fa na inona midona, na inona mitranga, na inona miseho, dia afaka hijoratra amin'ny farany ianao, afaka ny haritra eo amin'ny fampona an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Amen. Vavolombelona izany tokoa nge ireo apôstôly. Tantarain'ny Baiboly fa rehefa nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina, dia vitany Petera sy ny ekipany rehetra no nijoro ny seho vahoaka, nanambara teo amasin'olona hoe iza moa zahay
afaka nijoro vavolombelona teo anatrehan'ny olona, afaka nanambarany amin'ny Jesosy teo anatrehan'ny olona, ary tsy vitan'izay fa dia afaka nandeha tatsy, nandeha teroa, afaka nanangana fiangonana be dia be ry zareo. Satria nahoana? Satria efa nilatsaka tamin'ny fanahy masina niaraka tamin'ilay hery. Ka izay zany ny vavaka irantsika manao amin'ity androany ity. Ivavaka isika mba ilatsaka amintsika fanahy masina, mba ho fen'ny fanahy masina isika, mba teny hitafiny hery ny fanahy masina isika, mba ho vita batisa fanahy masina sy ny afo isika, ka azo hery. Amen. Dia zao zany profo fa nilatsaka tamintsika fanahy masina ary vita batisa fanahy masina sy ny afo isika ampitenena ny fanahy masina amin'ny fiteny maro samihafa. Andonga avakena voasoratra Asin'ny Apôstôly toko 2, 2, 4, 4. Toy izao voasoratra. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Zany hoe niraisaina zany ny apôstôly sy ny mpianatra rehetra, niraisaina nanao vavaka. Dia izay zany no ho ampiaritsika androany, raisaina nanao vavaka tahaka nataony reto apôstôly reto isika. 4. Ary nisy fetoka tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay tranon'ny angonana. 5. Ary nisy lela maro nitarena afo nisy eo taminy izay nizarazara ary miperaka tamin'izy rehetra isan'olona izany. 5. Hoy ny Baiboly, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Rehefa nilatsaka zany ny fanahy masina ka feno zareo, dia inona ny profo na inona famantarana io voasoratra io hoe ary ny fanahy masina nampiteny azy ireo tamin'ny fiteny maro samihafa. Zany hoe tao mpivavana zany dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa reto apôstôly reto mpianatra. Ry zareo tsy nalala hoe teniniza moa ty teny alokan'ny vavako ity, teny pirenena vaiza ty teny alokan'ny vavako ity, fa ny olona be dia be izay nitangorona nadidina n'ilay toerana nanao fan'izy ireo vavaka no nalala hoe fiteninay zany fiteny ataony ranony zany, fiteny avy any amin'ny firenena misy anay zany teny alokan'ny vavany ry olona iry, satria nampitenena fanahy masina tamin'ny fitenenana maro samihafa ry zareo. Zay zany ny famantarana. Ankoatran'izay fitenenana amin'ny fiteny maro samihafa izay, dia misy ihany koa araka ny voalazan'ny Baiboly hoe fitenin'ny anjely. Fitenin'ny anjely. Io fitenin'ny anjely io dia io zany le tena hoe fiteny tsy fantatra. Na ianao izay miteny tsy mahafantatra an'le teny, tsy mahafantatra an'le dikany. Na le olona mandre dia tsy mahafantatra an'le teny, tsy mahafantatra an'le dikany. Tsy misy mahalala. Andao vakitsika ny Baiboly, Asin'ny Apôstôly toko 10 dia 4:7. Voalaza eto tonga tany amin'ny tanàna misy an Kornelio sy ny fianakaviany Petera sy ny ekipany rehetra. Dia nitoroteny nanambara ny amin'ny Jesosy tamin'ny reto fianakaviany reto Petera. Dia zao ny voasoratra. Raha mbola nilaza zany teny zany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Zany hoe teo ampitoriana teny dia nilatsaka tamin'ny Kornelius sy ny fianakaviana rehetra ny fanahy masina. Marina aloha fa Kornelius sy ny fianakaviany dia gentilisy, fa dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina. 5:7. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny gentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Gaga zany reto jiosy reto hoe gaga hoe rahalahy tena tsy napozina, hay ve tsy hoe itsika ihany no melika andatsana ny fanahy masina, fa hatramin'ny gentilisa mangetahita an'Andriamanitra dia nandatsan'Andriamanitra fanahy masina. Jereo nge reto Kornelio reto sy fianakaviany, avelako vakina le izy,
ary talanjona ny miny isan'ny voafora isan'ireo niaraka tamin'ny petera zany satria ny latsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana don zany ny fanay masina io dia ny fanay masina andiny fa enina mifapolo ity le famantarana ity le pirofo satria nahoana satria nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nakalazan'Andriamanitra izy nandre andro Kornelio sy ny fianakaviany rehefa latsaka tamin'izy ireo ny fanay masina dia nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ry Kornelio sy fianakaviany eniny reto jiosy reto le izy hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra androany fanay masina sy nio isika rehetra amin'izay azo antoka fa na inona mitony na inona mitranga na inona satra mety mifamafao eto amin'ity firenena malagasy misy atsika ety dia azo antoka hijoratra amin'ny farany ianao azo antoka hijoratra amin'ny farany ianao amena ary ho tonga somatsara any amin'ilay fiainana mandrakizay amen andao hivavaka isika dia androany ilatsaka aminao fanay masina miaraka amin'ny hafa dia ampiteny anao fiteny maro samihafa Andriamanitra na ampiteny anao fiteny tsy fantatra mihitsy izy aza matahotra ny miteny rehefa ianao manindry anao fanay masina dia miteneny fa azo hery anao azo hery anao alleloia alleloia andao ary anao era anankiray sika fanay masina milanao ao akipitsika matsika apetrakatsika fontsika tanatsika dia hivavaka tsika rehetra aorinan'izay iry izay akipimy masonao azy milanao fanayo fanay masino Fenuia Fenuia we Fenuia Fanayo Fanayo Mitina Fenuia Akpian masnau Fenuia we Fenuia Fanayo Fanayo Mitina Usuria 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 we Usuria Fana Usuria we Usuria Fanayo Fanayo Mitina do hivavaka tsika azy ho anareo any atokantrano
afaka mivavaka ihany ko ianareo ary afaka olatsika andriamanitra aminareo mifanahy masina miaraka amin'ny afo azo hery isika amin'ny ilatsa mifanahy masina fiainantsika ary zany hery zany hoe tsika mijoro malompany andriamanitra hatramin'ny farany samy mivavaka raiso ny fanomeza dia ny fanahy masina samy mivavaka raiso ny fanomeza dia ny fanahy masina halleluia 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 avialao mifanahy masina ilatsaka aminao dia azo hery anao dia avialao isapiteny anao amin'ny fiteny maro samihafa na amin'ny fiteny tsy fantatra mihitsy aza matahotra ny miteny aza matahotra ny miteny amen 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 oky vavaka atsika rehetra raiso ny fanomezana dia ny fanahy masina aoky vavaka atsika rehetra raiso ny fanomezana dia ny fanahy masina raiso ny herin'andriamanitra ankehitriny azo hery anareo amin'ny elatsa fanahy masina ao aminareo ho vavolombelona daholo isika rehetra eto andrindra kely manerana Madagasikara hatrany amparany tany aritra tsara hatramin'ny farany ianao raiso ny fanahy masina ny afo raiso ny fanahy masina miaraka amin'ny afo raiso ny fanahy masina miaraka amin'ny afo halleluia babababaka babababaka babababa babababaka amen 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 halleluia 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 ianao no andriamanitra mandatsika fanahy masina aminay rehetra ianao manao batisanay amin'ny fanahy masina miaraka amin'ny afo anao manao batisanay miaraka amin'ny fanahy masina sy ny afo anao halleluia halleluia amen sotro midina eto amiko iana no fototra ny fandresena samy mira mafy be mihitsy izy osotro atsaka ny tananao raiso ny fanomezana dia ny fanahy masina iana no fototra ny fandreseko midina fanahy masina midina fanahy masina midina fanahy masina Alleluia, Alleluia, Amen, Amen.
andriamanitro ny famindramponao dia ho amin'ny rehetra tsy ho fiangonana manompo anao fotsy zahay fa fiangonana mandray ny fanenao masina miaraka amin'ilay heriny hoe ho aminay ny fanenao masinao miaraka amin'ny herinao ary ho vavolombelonao zahay eto Androndrakely manerana Madagasikara ary hatrany am-parantany ary amin'ny alalany sao fiangonana izao ane dia isy fifoazam-panahy lehibe halleloia ho ataonao zany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen ho fankasitrantsika an'Andriamanitra ray saina iaraka etehaka ho azy isika amen amen ndotsika iloso amin'ny fandarana manaraka dia nitorantsika ny fanatitra dia izao ny tenako aminareo ao anatin'ny fotoana tena raha fomba fiteny azy mamaivay itsika amin'izao fotoana izao satria miditra mpianatra tsy vola kely na vola tsotsotra mety ho laninao amin'izany fa vola be ary misy fanapa-kevitra raisam-pianakavy ary hoe hiafy kely tsika ao anatin'ray volana roa volana mba ho tafitra mianatra ny mpianatra rehetra zao ny teneko amintsika ianareo io tsika io moa izy ianareo isika tsy mitovy amin'ny olo zao tontolo zao fa itsika dia olon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ny Andriamanitsika no efa nilobava fa hiayatsika andray andraikitra atsika Jesosy Kristy azy efa niteny mihitsy hoe mihoatra lavitra ny voromanidina ianareo ny voromanidina manana ny rainareo mpamelona azy ianareo ihany koa zany dia mino fa manana ny rainareo ho mpamelona anareo ianareo no zany dia esory ny tahotra esory ny tebiteby esory ny fanahiny marina fa maha-olombelona anao tsy hainao hoe aiza reny lalako mamy aiza reny lalako zorana ahoana reny atao fa ny Andriamanitra ivavahantsika ngery havana ka Andriamanitra tena mahagagy tsy efa henonao ve ny tantara hoe mofo anankidimy azy miampitrondro anankiroa rehefa niasa ny herin'Andriamanitra navoky olo tsy modimy arivo no zany io karama raisinao sambolana io vola ampidirinao sanandro tokantranonao zay ohatrany hoe tsy miova fa io foana azon'Andriamanitra tahina iny ka matokanao manana ambiampy eo amin'ny fidiram-pianatra na eo amin'ny fiainanao manokana maha-olombelona anao manana finoana amen inona ny mampiavaka antsika amin'ny olo zao tontolo zao ny finoana halleloia ny finoana mampiavaka antsika amin'ny olombelona rehetra rehefa mihinanao dia ho Jesosy ho hitanao fa iseho voninahitr'Andriamanitra ko amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mino dia hitan'Andriamanitra miasa androany dia androany ihany rapitso dia rapitso am'tytoany ity ho tanteraka amin'izay mino ane zany amen ka ho iaho hoe aza matahotra ny manome mpafolo-kareny ianao mila say ianao aza matahotra ny manome fanatitra ianao mila say ianao aza manaiky ataony devoly mangororo sy mitebiteby zany ianao devoly dia mpandainga tsy mba milaza amin'ny marina fa mpamitaka fa ny tenin'Andriamanitra no marina mandrakariva ndeo tsika iroso hitolony mpafolo-karena ty anoloana dia tatazana avy eo ny fanatitra fanaontsika mazatra dia mbola iteran'ny tompo isika rehetra ao anatin'izany
Ankalazana ny anaranao, ankalazana ny helinao, nivoninahitao manerana ny tany, zao rehetra izao zay niandrandranao, nahita famonjena no hery ny anaranao. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika ankalazany zao tontolo izao, ny anaranao magnadindy, mifaliny tamin'ny retranao Jesosy io. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika ankalazany zao tontolo izao, ny anaranao magnadindy, mifaliny tamin'ny retranao Jesosy io. Vao nanomboka mihitsy ny fotoam-pivavahana ary mandra-pifarany ty fotoam-pivavahana, ao reo olona ao anatin'ny olana sy ny ady eo amin'ny lafiny famelomatena. Tsy olona ray na roa na telo dimy amaneniny fa tena maro be mihitsy efa azo lazaina hoe tsy tambosaina ny olona manana olana sy mandalo ady amin'ny lafiny famelomatena. Be dia be mihitsy, maro be mihitsy ireo olona azo lazaina hoe tsy mahavela ny ankonany mihitsy izy, araka fomafiteny efa mandeha hatramin'ny lohany, zany hoe efa tena manao ezaka faratapony, fa amin'izao vaninandro misy antsika izao dia tena tsy mahavela ny ankonany mihitsy izy. Ary misy azy ny tenany mihitsy ny tsy velona. Azonao ve tiako ambara? Tian'Andriamanitra ambara moa maromaro kokoa fa za solon-tenan'Andriamanitra mpitondra hafatra fotsiny ihany. Fa na dia ny tenany azy tsy velona. Zava-misy zany ry havana malalo. Ao reo olona ao anatin'ny olana sy ny ady eo amin'ny lafiny fanambadiana na ny tokantrano. Amin'izao vaninandro zao tsy vitsy amin'ireo olona izay fa manambady, ireo olona izay fa manana tokantrano no azo lazaina hoe tsy afaka gidragidra mihitsy ny fanambadiany na ny tokantrano.
isan'andro vaky zao dia tsy maintsy misy gidragidra ho tokantrano ao. Ao anaty korotana mandrakariva ny tokantrano. Tsy olona ray na roa na telo dimy amanenina ho ia fa tena fanambadian'ny olona maro, tokantran'ny olona maro no miaina amin'ny fiainana tahaka izany. Ao ireo olona ao anatin'ny olana sy ny ady eo amin'ny lafin'ny fiarahamoniny mpianakavy. Inona zava-misy? Zava-misy tsy misy tany aloha fa misy ankehitriny. Piratapo ohatra tsy mifankatia intsony. Toy ny sakasy maso, hoy ny fomba fitentsika malagasy. Mifanao voady, tsy mifandevy maty, hoy ny fomba fitentsika malagasy. Ny zanaka sy ny ray aman-dreny tsy mifanaja intsony. Tsisy hoe ty ray aman-dreny, na ty ray aman-dreny be, na ty zoky lehibe. Tsisy mifanaja intsony ny olona. Zava-misy zany ry havana. Zava-misy amin'izao vaninandro misy antsika izao izany. Dia ny fisehony manaraka indray ho an'ny olona sasany dia ny zavatra ataony mihitsy. Ny zavatra ataony mihitsy hoy ao dia mandamoka sy maty akarana ny foana. Tsy misy masoandro mihiratra mihitsy. Tsy hoe olona tsy mahay miasa, tsy hoe olona tsy mahay manao bizy, tsy hoe olona kamo, fa dia izay mandamoka sy maty akarana ny foana ny zavatra izay ataony. Dia vokatra izany dia maro amin'ny olona no tena resy arabaky teny ary mahamoy fo mihitsy ka tsy teo velona eto ambony ty tany ity intsony. Zany nge matoka ny olona sasany manapa-kevitra tsotro zao hoe efa tsy zaka ny atodoky intsony ny atmosfera iainana ankehitriny. Dia aleony ariny ny zanany apetra amin'ny tsisin-dalana eny dia tazany hoe izy maka azy, na hoe vonono faty ny zanany dia orinan'izay mamono ny tenany izy mba ho faty ihany koa. Ankoatran'izany tsy resany intsony ny toetra ratsy ananan'ny olona ankehitriny, ny toepana ratsy ananan'ny olona ankehitriny, ny fitondran-tena ratsy ananan'ny olona ankehitriny. Tsy resany intsony zany. Amin'izao vaninandro zao ary dia tediavin'ny olona ho averina ankalalana le fiainana napatezitra n'Andriamanitra fahiny tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora. Hoe lehilahy samy lehilahy mifanambady na vehivavy samy vehivavy mifanambady. Hainareo tsara ny tantara fa napatezitra n'Andriamanitra mihitsy zany ka natoka n'Andriamanitra nandatsaka afo avy any an-danitra nandevina tanàna Sodoma sy Gomora sy mponina rehetra tao aminy. Dia amin'izao vaninandro misy antsika izao taonjato faha 2020 taona 2021 dia inona zava-misy? Tiany olona ho averina kalalana ny fiainana tahaka izany. Eo amin'ny resaka fihavanana dia tsy hita intsony le fihavanana napalaza ny malagasy. Amy ohatra zao haitsika tsara le fomba fiteny hoe tainombo mivadika tsy misy maka. Tsy misy maka iny androany. Raha pitso mbola eo tsisy maka, afaka pitso mbola eo tsisy maka, tonga dia fantatry ny olona misy tompony ity. Ankehitriny anefa tediavin'ny olona hevitra zay tediaviny izay azo atao ny any am-posinao ary loarana. Ary na dia vola 10 alina ary any am-posinao anaty poketranao dia vitany ny mamono mafaty anao. Zany ny zava-misy amin'izao vaninandro taonjato faha 2020 taona 2023 misy antsika izao. Fa ny tena mampalahelo dia ity. Zay ny tantarako izay moa zany dia fiainan'ny olona amin'ny akabeny, fiainana jentilisy, fiainan'ny olona izao tontolo izao, fiainan'ireo olona mbola lavitra an'Andriamanitra. Fa ny tena mampalahelo eo dia ity. Tsy vitsy amin'ny mpino kristianina, tsy vitsy amin'ny fiangonana kristianina
no manana fiaina tahaka izany mihitsy. Lay olana, lay ady, lay fasarotana iainany jetilisa, iainan'ireo olona mbola lavitra n'Andriamanitra, indro ankehitriny fa iainany ihany koa. Tena mampalahelo kely mieritreritra fa mbola misy fiangonana kristiana na olon'Andriamanitra tena hoe ohatr'izany mihitsy fiainany. Dia eo moa zany no mipetraka fantaniana hoe fa maninona no miaina fiainana tahaka izany ny olona amin'izao taranaka misy atsika izao, amin'izao taonjato fa 120 sy taona 2023 misy atsika izao. Fa maninona ny valy ny liavana dia araka ny voalazan'ny Baiboly. Zany rehetrarehetra tantaraiko aminareo zany no zava-misy amin'izao vaninandro misy atsika izao. Satria nahoana? Satria efa miaina ao anatin'ny vaninandro farany isika taranaka ankehitriny. Efa miaina ao anatin'ny vaninandro farany. Angatana nge teknisianina anokatra ny Baiboly Timoty 2:7 hoe manomboka amin'ny 1:1. Dia andao nge vakitsika ny voasoratra Timoty 2:7 manomboka amin'ny 1:1. Aoko fantatrao zao, zany hoe miteny amintsika zany Andriamanitra androany. Aoko fantatrareo fiangony eto Androndrakely, zao no toan'le teny, fa any aparany ihany zao vaninandro zao io andro farany lazainy io, any aparany ihany dia isy andro mahory. Zany hoe amin'izao vaninandro diavintsika zao mihitsy no misy le atao hoe andro mahory. Andro tena mampahory. Atmosfera zay dia tena tsy zaka ny olona lanjainy intsony, ny olana na ny ady na fasarotana atrehana. Ary raha dinina ny Baiboly ny devoly no ambadika izany. Zay mivolaza ny Apokalipsy 2:12-2:12. Loza ho an'ny tany hoy ny Baiboly, fanidina any aminareo ny devoly zay manana fahatezerana lehibe satria fatany fa kely sisa ny androny. Tsy tahaka ny tany aloha zao vaninandro iainantsika izao, fefa tena tongotra dia tongotra fiafaran'ity zao tontolo zao ty. Dia fantatra ny devoly hoe efa tongotra dia tongotra ihany koa ny fiafaran'ny misiony eto ambony tany. Noho izany manao faran'izay azo ataony devoly mampitondra fahoriana eto ambony tany, mampitondra enta-mavetsatra eto ambony ty tany ity. Ary tsy misy avahana io fa zay azo ny ampahoriana dia ampahoriany tokoa. Dia ito izantsika ilay Timoty 2:7, 2:7. Zao ny voasoratra. Tia indray resaka toetra ratsy, toepana ratsy, fitondratena ratsy. Fa ny olona maninona? Ho tia teny, ho tia volo, ho mpadoka teny, mpiavonavona, teny ratsy, tsy manao raisireny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina. Toizana 7 tsy manam-pitiavana, mpanolotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara. 7 mpamadika, kirina, biebebo, tian'ny fafanaretana mihoatra ny fitiavany an'Andriamanitra. Zany rehetra hitra zany no zava-misy amin'izao andro farany zao, amin'izao taona amin'izao taonjato 120 taona 2023 misy antsika izao. Dia manamafy an'izany koa Jesosy. Tamin'ny Jesosy nandalo tety ambony tany, ahoana hoy izy? Ao amin'ny Matthieu 4:20 ao, rehefa avy eo moa ho jerentsika ilay vakina le teny. Fa ho Jesosy, ho avy ny fotoana hifarana ity zao tontolo zao ity. Ary ny famantarana ho Jesosy fa hifarana ity zao tontolo zao ity, hifarana tsy ela. Dia zao avy no hitanareo, andready sy filazana ady anareo. Zany nge efa courant, efa henontsika hatramin'ny ely. Isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana
hitsakana mely fanjakana zany nge efa entsika hatramin'ny ele olona mpanara-baovao daholontsika rehetra isy misary isy ororotany any amin'ny tany samihafa dia ity le fanampin'le teny aoko fantatrareo Jesosy fa raha vo miseho zany rehetrarehetra zany dia zay le antsoina hoe fiandohan'ny fahoriana vao miandoha zany le fahoriana zany hoe fa ela ihany zany ty fahoriana ity no ny andoha ary arakaraka nandehana ny andro volana taona dia miamafy zany le fahoriana dia ho avy zany le fahoriana lehibe zay nambaran'i Jesosy Kristy andoka evakitsika le teny ary andre iaty tsy filazana ady ianareo koa mitandremy aza matahotra fa tsy maintsy tonga izany nefa tsy mila tonga amin'ny farany fa isy firenena hitsakana mely firenena ary isy fanjakana hitsakana mely fanjakana ary isy mosary sy ororotany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra zany io voasoratra io no fiandohan'ny fahoriana raha voen'ny hitanareo sy hainareo zany lay famantarana teo dia efa miandoha zany le fahoriana dika zany ho avy le fahoriana mbola mafy be ho avy le fahoriana tena mafy be dia any amin'ny 150 indray dia ho Jesosy 150 ary amin'izany andro zany dia ho tafotoana ny maro zany hoe isy fitoenana be zany hitrango ny fiainan'ny olona zavatra tsy ampozinao mihitsy no atokava le fanafitoenana mety hoe teninitsy raha vavitsy amin'nitsy raha vavitsy inona reny lazako azy no ararotsy devoly dia tonitona fanafitoenana faratapony eo amin'ny fiainanao isy fanafitoenana amin'ny maro ifampiapanga io voasoratra io ifankahala mbola io voasoratra io zany trehetrarehetra zany a fiainana tsy maintsy tranga eto amin'ity zao tontolo zao ity fa saingy zao ity ny tena vaovao mafaly ity ny tena vaovao mafaly azo n'Andriamanitra votana sy vonjena reo zay azy raha tena an'Andriamanitra ianao dia azo n'Andriamanitra avotana sy vonjena ary tsy maintsy tsy hoe angamba fa tsy maintsy ho avoaka n'Andriamanitra ho mpandresy ianao amen zay nge no atiny matoka n'Andriamanitra nampitondra teny ho anareo rehetra androany hoe aza kivy zany ianao aza mihemitra aza verindalana aza miala amin'Andriamanitra mihitsy itsika tsy olona zao tontolo zao fa olon'Andriamanitra itsika olona efa eo an-tanan'Andriamanitra efa novidina tamin'ny rany Jesosy fantatr'Andriamanitra zay tokony atao inona tokony atao ho avotana zany ianao ho vonjena zany ianao ho avoaka mpandresy zany ianao misy faminaniana tahaka zao mantsy a efa netiny malaky mpaminany any amin'ny malaky toko fatelo any sokafy re teknisianina 1:20 andao vakina avy hatrany le teny ary tamin'izany zay natahotra an'i Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy ary Jehova niaino ka nandre zany ary isy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana zay matahotra an'i Jehova sy mihevitra ny anarana hatreo aloha zany hoe ny olona zay mitoetra olon'Andriamanitra foana mitoetra hoe tena an'Andriamanitra izy reo olona zay hitan'Andriamanitra hoe matahotra azy avy any ambony Andriamanitra dia manara-maso dia manana boky spesialy Andriamanitra io voasoratra io manana boky spesialy izy dia soratana amin'ile boky ao ny anaran'le olona sy ny mombamomba an'le olona zay zany le izy 1:20 ary ho rakitra soa azy ireny amin'ny andro zay ho tendreko zany hoe isany fotoana hitsaran'Andriamanitra ty zao tontolo zao ity ary fitsaran'Andriamanitra io tsy ho zakan'ny olona io
enjana be mihitsy io tsy ho zaka tsy hita zay fomba isoroana azy fa izao amin'izany andro zany hoanitra azy ao toy ny olona anitra ny zanany lahy zay manompo azy zao mihitsy no hianitra an'le olona zay azy hianitra an'le olona zay matahotra zay ny teny ataon'Andriamanitra io andefa fita valambe folo ka de ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy zany hoe ao amin'izao vanandro farany diavintsika izao amin'izao taonjato faraika amby roapolo taona arivo fatelo misy antsika izao zay ahitantsika ny tena hoe atmosfera faran'izay mahavezatra dia mahavezatra ary mihamavesatra amin'izao vanandro zao no anamarina an'Andriamanitra andro faminan'inyreo zay mahatonga mampahery hoe tanyray moaza kivikivy zany ianao raha mandalo hoady sy olana ary fasarotana be asa kivikivy zany ianao ary indrindraindrindra asa miala amin'Andriamanitra zany ianao efa fantatr'Andriamanitra tokony ataonanao inona tokony ataony hoavan'Andriamanitra ianao hoavan'Andriamanitra ianao ary hoavoaka n'Andriamanitra ho mpandresy asioteka farasy mafiperiavanao halleloia amen noho izany mba tonganao manokana tonga atsika rehetrarehetra tonga eto ho isan'ireo olona azy ho azon'Andriamanitra vana ho avotana ho vonjena ary ho avoaka mpandresy tsotra ny baziny le izy dia ianao mino an Jesosy ho tompo ho mpamonjy ary ianao manana Jesosy monina sy mitoetra ato anatinao fanampiny ianao mino an Jesosy sy ilay fanavotana nataony Jesosy teo amboniny hazo fijaliana mino an'ilay sorona nataony Jesosy teo amboniny hazo fijaliana zany tantarako aminareo zany ry fiangonana azo atao zavatra bitika sy kely ary maivana ndraindray mantsy rehefa tena eny sofinao matetika any amin'izany dia efa toy ny zavatra mahazatra dia lasa zavatra madinga lasa zavatra maivana kanefa basy ny fiainanao androany sy ny fiainanao rapitso sy ny aoriana zany ambarako aminareo zany eto dia samy laza fa Jesosy ihany solution ho atsika zay velona amin'izao taonjato faraika amby roapolo taona arivo fatelo misy antsika izao fa na iotika vy na iotika vanana ianao na inona mety ezaka ataonao dia tantara tsy miova ny tantaram-piainanao tantara tsy miova ny hitanao eto ambony tany ity ary miaratsy mihamafy azy fa ao am Jesosy no misy ny solution tsara indrindra ka dia mampaheranareo ao ho anareo zay sambany tonga eto na fandrony tonga eto ry havanao manapa-hevitra ho an'i Jesosy ianao manapa-hevitra ho an'i Jesosy ianao manapa-hevitra ny hanompa Jesosy avy amin'ny fonao ray manontolo ianao aroka ijoro tsika rehetra ijoro hatramin'ny farany tsisy hivadika amin'i Jesosy tsisy hiala amin'i Jesosy mandrakizay an Jesosy isika na inona mafy ny fiainana na inona ho ia mafy ny fiainana na inona mety atakina devoly mitondra fanafitoerana dia tsotra ihany tsy misy miala amin'i Jesosy eo tsy misy miala amin'i Jesosy eo samy mitehaka mafy be amen saroko ty tenina ataon'ny Paoly apôstôly ity tena mampaheranga zany ry havana fa asa sendra ny asana devoly ve ka ohatra ny toajamby ianao manoloana le teny sanatria ane zany andao vakina Korintana voalohany toko fa 12 andeha fa 7 zao voasoratra ho Paoly fa isorina ny Andriamanitra
zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Paoly zany tena resy lahatra ary babo ny fony fa io Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany io Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra io dia tena manome fandresena ho antsika zanak'olombelona. Dia ny zanak'olombelona zay minana Jesosy sy zay manana Jesosy. Satria tsy amin'ny alalan'ny ranony na amin'ny alalan'ny ranony no hanomezana fandresena na hanomezana tantara vaovao sy tsara indrindra fa amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ireriany. Amen. Ka dia aoreno ao am' Jesosy riavana ny fiainanao Amen. Amen. Dia misy teny tak'izao ihany koa nataon'i Jesosy. Ho Jesosy any Matitiko fahenina. Sokafa nge vetivety andiny fadimy amby roapolo sy fahina amby roapolo. Matitiko fahenina. Ho Jesosy. Ary noho izany lazaiko aminareo hoe aza mana miainareo ianareo dia zay hoaninareo manzay zany io na zay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo aza manany amin'inona na amin'inona ianareo Jesosy na zay hotafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena no fitafiana. Eto amin'izay eto Jesosy mandresy lahatra atsika. Oreo olona ho Jesosy tsy njovo ny voromanidina ohatra ny fody, ny papango, ny goaika, ny rainy lovy, ny voropotsy tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitona ho ane tsopotra ireny ary ny rainareo izay ny an-danitra no mamelona azy. Iza ho ianareo no mamelona andreny vorona manidina ireny? Jesosy no mamelona azy zay mahatonga azy ireny velona ary matratra ny androny. Dia ho Jesosy mihoatra lavitra no reny ianareo satria efa n'Andriamanitra ianareo, satria efa olon'Andriamanitra ianareo, satria efa novidiana lafo tamin'ny rany Jesosy ianareo. Mino an'izany teny izany riavana fa raha vao tsy mino anao dia hitovy amin'ny olona izao tontolo izao ihany, hitovy amin'ny jentilisa ihany, dia hibaby mangidy ihany ianao amin'izao fahavelomanao eto ambony tany ety izao. Fa raha mino anao fa ianao manana ny rainao izay ny an-danitra, le namelona ny fody, le namelona ny voropotsy, manana izany rainao izany ho Andriamanitra ao ianao dia izy no andray tanana anao. Amen. Ilay nambarako taminareo teo zao hoe hiditra mpianatra. Ianao asa mpitoviana amin'ny olona izao tontolo izao na mpitoviana amin'ny olona mbola lavitra an'Andriamanitra. Normal ange raha mikakaika ny olona satria iza moa no mba hiay azy, iza moa no mba hiatoka azy. Fa itsika manana an'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay fataonantsika dia hiay antsika izy. Ianareo ve tompo tsy mba resy lahatra mieritreritra ny voatantarina teny Baiboly hoe mofo anankidimy, trondro anankiroa lotahian'Andriamanitra dia navoky olona tsy omby 5,000 navoky olona mihoatra ny 5,000. Tsy mba resy lahatra any amin'izany fa ianareo tonga zao fidiram-pianatra dia be dia be ny olona mitebiteby tena be fanahiana be mihitsy, misy tahotra tonga ho aminy efa fanafatrafitra ny mpianakavy hoe mena ny kapoakambary amin'ny atoato mantrindro volana mba afana mampitinareo mianatra. Somary miafiafy kely tsika satria le karamanao ihany karamanao amin'izao fidiram-pianatra izao, le fidiram-bolanao sanandro ihany fidiram-bolanao amin'izao fidiram-pianatra izao. Marina izany amin'ny maha-olona ny olona dia mety tsy ampy fa manana finoana fa ianao manana ny rainao izay ny an-danitra. Ilay nampitombo mofo 5 trondro roa navoky olona mihoatra 5,000
zany ny Andriamanitra ivavantsika sitim-potsika. Raha mihinana dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mihinana dia anio ny voninahiny mieriny aminao izy. Asiteka mafy be. Halleluja, halleluja. Fa akoatran'izany rehetrarehetra zany mba tonga zany tsy ho azo ny fahasaponana dia izao amboariny fofo. Mba tonga n'izany rehetra zany tsy ho azo ny fahasaponana amboariny fofo. Ny fonao ataovy madio, ny fonao ataovy mahay mamela heloka, aza vela aloto mihitsy ary aza vela ankahala olona mihitsy. Eny amin'ny maha olombelany ke ndraindray tena wila tsozaka le izy tena wila tsozaka, tena manafotona loatra le tenina lokony vavaninka, tena mahatezitra be mihitsy iny fetsika nataony tamiko iny. Kisa la omaketsaka izy zany niavava. Fa ny fampianaran'i Jesosy spesial ny fampianaran'i Jesosy. Sambatra ianareo izay madio am-po fa hitan'Andriamanitra be ianareo. Halleluja. Sambatra ianareo izay tsy mankahala fa hitany voninahitr'Andriamanitra ianareo. Ndeo hivavakintsika, ndeo hivavakintsika. Ary ny vavaka ataontsika dia fanamafisana hoe Tompo tena ho anao aho, ho anao hatramin'ny farany aho, tsy ala aminao mihitsy ary tsy vadika aminao zany mandrakizay. Ary ao anatin'ny vavaka iarahantsika manao dia roay tanteraka devoly zay mampirorosaina mampisalasala, zay tena mandeha amin'ny saintsika roay toery, tena toery ara-baky teny. Ndao hivavaka isika rehetra, angatako tsika ametraka ny tanana eo amin'ny fontsika azy. Samy mivavaka isika tompoko, samy mivavaka isika. Andriamanitra lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay ianao. Ndreto izahay manamafy ny fanekenay fa Jesosy no tomponay, Jesosy no mpamonjy anay. Mino an'le sorona nataony Jesosy ho anay teo ambony azy fijaliana izahay. Tsy ala aminao mihitsy izahay Andriamanitra ary tsy vadika aminao ihany koa. Aoka hivavaka arak'izany famporisihana sy fanentanana izany tsika rehetra tompoko. Ary angatahako ianareo toeriny devoly, toeriny devoly. Ailio izy io foana ve no avelanao ampirorosaina anao, ampisalasala anao? Io foana ve no avelanao amikam-pihana anao, andavanao? Toera amin'ny anaran'i Jesosy izy. Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra Andriamanitra, misaotra, misaotra, misaotra. Halleluja. Dia mangina isika mbola apetrao eo amin'ny fonao ihany ny tananao. Roako amin'ny anaran'i Jesosy hiala eo aminareo lay fanahy mampirorosaina mampisalasala, le fanahy tsy finoana roantsika izany. Dia avy eo hivavako anareo mba ho tahina androany dia androany ihany. Itoy rapitso, itoy amin'ny taona ity, mamindra fo amin'izao fiangonana izao ianao Andriamanitra. Tsy misy miafina aminao ny toetrany, ny, 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 ny,
mamindrafo ianao, mamela eloka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy anao ao ry fanaratsy zay mampirorosana olona, mpitondra fisalasalana. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy ao, miala e, miala, miala e, miala. Ry fanay ratsy rehetra, mpitondra tahotra, mpitondra tebiteby, mpitondra fanahina, manararoatra zava-misy amin'izao andro faran'izao, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra marary toka eto na retina ino na retina ino, sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy any olona marary zany, sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy any olona marary zany. Levona ny aretina, foana ny fisin'ny aretina, sitraniko ny olona marary, ary esoriko eo amin'ny fiainan'ny olona ny olana, ary amin'ny anaran'i Jesosy amototra teny aho, hotaina sy ambinany ety fiangonana ety, hatramin'ireo olona any tokantrano ihany manaraka zao fitaom-pivavahana izao, hotaina sy ambinana izy, hotaina sy ambinana izy. Misaotra Tompo, hotahina raha miditra zao fiangonana izao, hotahina raha mivoaka ihany koa, hotahina ho an-tanàna, hotahina ho an-tsaha. Ary naiza naiza misy an'ireto olona ireto dia reto olon'Andriamanitra reto, hotahina ny fiainana, ho mety ny ataony, ho lavrary ny diany, ho ambinina ny alehany, ho asoavana ny tsiraray avy. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo. Halleloia, amen. Fisaorantsian'Andriamanitra dia andaontsika hitehaka mafy tompoko. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleloia. Manao fadingana lehibe mihitsy anao, irosonao amin'ilay tena finoana. Io no mampiavaka antsika amin'ny olon'izao tontolo izao, ny finoana. Satria raha vao mino isika dia ny torotenina ambarako teo dia ho hamarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Amen, amen. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany zany. Andaontsika hanao hira anankiray a, mialohan'ny tena hamarantsika ny fotoam-pivavahana. Da ho azy. Dia tadidio araka ilay tenin'Andriamanitra nambaran'ny mpanompo teo fa Andriamanitra dia tsinjo antsika foana. Ka na ina mitranga dia ambarao aminazy hoe ianao mijoro foana ianao. Amen. Dia andao ataontsika amin'ny fanam-bavaka izany hoe ny tananao mitantanay, ny tananao mitantanay, fantatry ny fanahiko izany. Ny masonao Jesosy dia mitsinjo ahy foana, ny masonao mitsinjo ahy, fantatry ny fanahy. Dao mbola ventsika hoe ny tananao dia mitantanay, ny tananao mitantanay, fantatry ny fanahiko izany. Ny masonao mitsinjo ahy, fantatry ny fanahiko izany. Ka na mianjera aza ny avona dia izay mbola mijoro foana Jesosy.
itsorofony zahay satria ianao no inonay ary fantatray fa tianay ianao fa izao mbola itsorofo Jesosy ano ianao amen mieloko fantatry ny fanahy no zany Jesosy dia joro foana izay mety anjela navo fa izao mbola itsorofo misaotra Andriamanitra ny amin'izao fotoana izay nitondranao anay hatramin'ny maraina ka hatramin'ity atoandro ity nino ny fanatrianao anay teto izahay ary mino ny asa lehibe sady magaga izay ho ataonao eo amin'ny fiainanay izahay tonga tokoa ankehitriny ny fotoananao dia ny fotoana anamarinanao ny olona manompo sy ny tsy manompo ny olona tsy meloka sy ny meloka ka dia misaotra Andriamanitra ny fiarovanao ane ho amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'i Jesosy amen. Samiary makatorantsika isika.